Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tonga soa ianao amin'izao fandarana hanina saza izao. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary anome hery ianao androany, anome fanantenana aminao androany ary eny isakafo hanina saza tokoa anenao. Halleloia. Azadiny fa amin'ity volana ity ny lohahevitrintsika dia ny fanekena amin'Andriamanitra. Ary androany lohateny izaraiko aminao dia ny momba ny vavaka. Ny vavaka izay hoe miresaka sy miaino amin'Andriamanitra. Miresaka sy miaino amin'Andriamanitra isika. Hitanao amin'ny Jeremia 7:7 dia milaza toy izao ny soratra masina hoe antsoy aho dia valiko ianao ka asiako zavatra lehibe sy sarim-patarana izay tsy fantatrao. Amen. Ny fifandraisana rehetra dia mila fifampiresahana. Raha misy olona roa milaza fampinamana nefa tsy mifampiresaka mihitsy dia lasa mimangatsika tsikelikely ny fifandraisana. Dia ohatran'izany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy ampy amin'ny hoe mahafantatra fa misy Andriamanitra, na hoe tsy ampy koa ny mandeha any am-piangonana, tsy ampy koa ny mamaky baiboly indraindray. Raha tena miaino anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra isika dia mila miresaka aminy ary mianatra miaino azy. Izany ny atao hoe vavaka. Ny vavaka dia tsy teny lava sy tsara feo fotsiny fa fifandraisana velona amin'Andriamanitra ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Dia ny fifandraisana dia resaka eo amin'ny zanaka sy ny ray. Nampianatra Jesosy hoe Matthieu 4:7 voaloha mihitsy ianao mivavaka dia hoe rainay izay any an-danitra. Amen. Maro io tsara. Tsy nampianatra antsika izy hanomboka vavaka hoe Andriamanitra izay lavitra ezako, tsia, fa ozy izy hoe rainay. Midika izany fa rehefa mivavaka tsika dia manatona an'Andriamanitra amin'ny mahazanany antsika. Afaka milaza amin'ny zavatra rehetra ny dikan'izany. Ny hafalianao, ny tahotra, ny fahadisom-panantenana, ny faniriantsika, zavatra tsy azontsika. Eny na dia ny ranomasontsika aza. Tsy mila manao fihetsarambelatsihy ao anatrehan'Andriamanitra satria fatany sady izay opotsika. Ny vavaka ihany koa dia tsy hoe andeha hiantsena ianao, tsy fangatahana fotsiny. Maro mantsy mety mivavaka rehefa mila zavatra fotsiny hoe tompo omeo anazy aho, tompo ampio aho amin'izao, tompo sokafo ty varavaranty. Tsy ratsy mihitsy ny mangataka. Jesosy mihitsy ary nampianarantsika hangataka. Fa raha fangatahana fotsiny ny atao hoe vavaka dia very ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fifandraisana an'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny vavaka dia misy ny fisaorana, misy ny fiderana, misy ny fibebahana, misy ny fangatahana, misy ny fanelanelana ho an'ny hafa intercession, misy ny fienoana. Indraindray ny vavaka tsara indrindra dia ny petraka mangino ao atrehan'Andriamanitra ka manao hoe tompo ento aho dia mitenena amiko. Amen. Dikan'izany mila mianatra miaino an'Andriamanitra tsika. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 7:7, ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Amen. Dikan'izany dia miteny Andriamanitra, miteny aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia ny fanontaniana dia hoe mihaino ve tsika? Matetika tsika no mivavaka 10 minitra miteny foana avy eo mitsangana dia mandeha. Toy ny miantso olona ohatra ny amin'ny finday miteny tsy akijanona dia manapaka ny antso alohan'ilay olona maly ianao. Tena mila mianatra tsika mangino eo anatrehan'Andriamanitra. Miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mety hampatsiahy andininy iray antsika izy, mety hanome fiadanana na fampitandremana am-po, fa ny feo dia tsy mifanohatra amin'ny teniny mihitsy. Indraindray tsika mieritreritra koa hoe ary indrindra moa tsika mpanompon'Andriamanitra, indraindray tsika mieritreritra hoe efa feno ositra tsika sy ny ohatran'izay.
karaha ohatrany hoe olona tsy mitovy ositra amintsika na mieritreretsika hoe ambany ositra noho itsika dia lasa ohatrany hoe tsy dia misy lanjany ilay tenyilay olona tsia mila manetry tenitsika alohan'ny ainotsika ny tena tenin'Andriamanitra fa raha tsy zay mandeha amin'ny lohabe dia mandeha amin'ny saina fotsiny. Ny vavaka dia tokony haritra na dia mbola tsy tonga aza ny valiny. Hoy Jesosy tao amin'ny Lioka 20:1 tokony vavaka mandrakariva izy ka tsy ho kivy. Mila vavaka zany tena hoe valian'Andriamanitra aingana. Fa misy karazana vavaka kosa tena mila fotoana vao mila valian'Andriamanitra. Hitanao ny olana matsy dia matetika tsika mijanona mivavaka satria mieritreritra hoe angamba tsy nino Andriamanitra. Tsarovy nefa ny fahanginan'Andriamanitra efa nampianarina teto dia tsy midika hoe tsy miaino izy fa mbola manomana ny fotoana ho antsika izy. Mety hoe mbola manova antsika ihany koa, mety hoe manamboatra toe-javatra tsy hitantsika izy dia noho izany aza mijanona mivavaka satria mieritreritra ianao hoe mety ho tara ny valiny. Aleo sary an-tsainy hoe zaza anankiray mody avy any an-tsekoly ohatra dia mahita ny rainy izy ka manomboka mitantara hoe tata zao ny zavatra nitranga-droany tany am-pianarana zao dia miaino ilay rainy. Mety tsy hamaha ny olana rehetra eo izy fa faly ilay zasa satria fantany fa miaino azy ny rainy. Dia ohatr'izany koa Andriamanitra, mety tsy hovoany eo ny toe-javatra rehetra fa afaka manatona azy ianao, afaka miteny aminy, mety mitomany eo anatrehany, mangataka torohevitra ary afaka mahatoky ianao fa miaino anao ny rainao any an-danitra. Amen. Ny vavaka ihany koa dia manova antsika mihitsy. Indraindray tsika mivavaka mba hanovan'Andriamanitra ny toe-javatra fa eo am-pivavahana dia ny fotsika aloha ny hovahin'Andriamanitra. Aleloia. Mety hiditra ao anatin'ny vavaka tsika feny tahotra fa kosa ny voakavoantsika feny fiadanana. Mety hiditra ao tsika mety hoe feny fahatezerana fa hivoaka ao tsika vonina ny elaheloka. Indraindray mety hoe very-hevitra ianao miditra ao anatin'izany atao hoe vavaka fa hivoaka ianao manana fitarian-dalana. Izany no heriny atao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Hoy ny Filipianina 4:5-7 aza manana amin'inona na amin'inona fa amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny zavatra sasatsasany fa amin'ny zavatra rehetra dia amin'ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana dia oka ho fantatr'Andriamanitra ny fangatanareo. Dia inona ny vokany? Ary ny fiadanan'Andriamanitra hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Tanao izany zava-dehibe ary tena fototra ny atao hoe vavaka. Anio dia manokana fotoana iray ianao an'Andriamanitra. Aza mangataka zavatra avy hatrany ianao fa ampitombo amin'ny hoe ray io misaotra anao isaora izy aloha. Avy eo lazao amin'ny ampahantsorana zany izay ao am-ponao. Dia rehefa avy miteny ianao dia mangina kely dia vakio ny teniny dia antanio hoe tompo inona ny tianao ambara amiko anio. Fa manomboka anio dia ataovy tanjona mihitsy ny atao hoe anana fotoana voatokana ianao iresahana amin'Andriamanitra isan'andro. Tsy ny halavan'ny vavaka ny zava-lehibe indrindra fa ny fahitsian'ny fonao sy ny faharetana amin'ny fifandraisana aminy. Amen. Tahaka ny andro vitsivitsy izay dia asain'ny tompo manambara ampinoana isika dia afaka ambaranao ampinoana mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ary afaka manatona ny raiko amin'ny fotoana rehetra. Miaino ny vavako izy, hianatra hiaino ny feoany tsy hanaiky ny tebiteby hanapaka ny fiainako ary hitondra zavatra rehetra ao anatrehan'Andriamanitra ny vavaka, hitoetra amin'ny fifandraisana aminy isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Afaka ataonao izany. Hivavaka isika. Raizany an-danitra misaotra anao izahay satria afaka manatona anao amin'ny fotoana rehetra.
misaotra satria mihaino ahy ianao. Mamela tamin'ny fotoana izay nitadiavako ny tananao nefa tsy nitadiavako ny tavanao. Ampianaro izay hivavaka Tompo aho. Ampianaro izay tsy teny fotsiny fa iaino koa. Isora tabataba rehetra ato an-tsaiko izay manaka anahy tsy haheno ny feonao Tompo. Omeo fomangina sy mora ampianarina izahay. Rehefa miteny amin'ny alalan'ny teninao ianao Tompo dia ampio ao atakatra an'izany. Rehefa mitarika amin'ny fanahinao masina ianao dia omeo fahasahiana izahay hankatoa ny teninao. Ary rehefa tsy mbola tonga ny valina dia omeo faharetana izahay amin'ny mivavaka ka atoky anao. Tompo, tsy tia halala momba anao fotsiny aho, fa tia halalanao akaiky kokoa izahay. Tompo, okany mivavaka izay ataonay ho lasa fifandraisana velona aminao isan'andro san'andro amin'ny alalan'ilay malalanay Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao mino aho fa ataonao matotra amin'ny fifandraisanao amin'ilay rainao androany ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra andro lava ao tranon'i Jehovah ianao. Aza dimy mizara an'izao anina sahaza zao ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiana.